Ia, dia ampitombona amintsika mandrakariva indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy tompontsika. Miarahaba antsika rehetra izay mpanaraka ny fandaharana Kristinoivo eto amin'ny Olivasoa radio. Ity fandarana ity dia fantatritsika fa niova ny ala tsy ho alatsinainy amin'ny roa ka hatramin'ny roa sy efana intsony fa lasa nivadika zany ho alatsinainy hariva manomboka amin'ny 5 sasany manomboka amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 9. Zay zany ty fandaharana vaovao ty indray. Tsy vaovao loatra moa zany fa ny plazo horaira fotsiny lasa niova. Ao anatin'ity dia mety hisy fampianarana, toriteny, mety ho dinidinika ihany koa momba ny amin'ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ao anatin'izay indrindra dia miaraka amintsika eto rahalahy Raitra Raferanjaka izay mety efa fantatritsika ihany any anatin'ny tambajotra tserasera isan-karazany ihany. Androany izay mirahalahy dia resaka manokana no momba ny antsoina hoe filazantsara. Tena hiverina mihitsy tsika hiresaka an'izany antsoina hoe filazantsara zany. Ao anatin'izany filazantsara zany be dia be no manontany hoe fa ahoana moa no andraisana an' Jesosy Kristy, ahoana zany hoe mandray an' Jesosy Kristy. Misy fanontaniana mipetraka tahaka an'izay. Misy fanontaniana koa mipetraka hoe ohatry ny ahoana ny atao hoe mahafantatra, dia ohatry ny ahoana ny atao hoe mino. Dia ao anatin'izay tsika hiresaka tanteraka momba an'izay atao hoe filazantsara zay dia manasa antsika hanaraka an'izao ary mino fa ao anatin'izay fandaharana izay dia ho tena azonao, ho tena takatrao ny tena dikan'ny atao hoe filazantsara. Eny ary dia ny tenin'i Jesosy Kristy dia miteny hoe teo amin'ny hazofijaliana izy dia niteny hoe vita. Ary Paoly dia niteny hoe raha manaiky an'i Jesosy Kristy amin'ny vavanao ianao izy ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjeny ianao. Paoly ihany koa any amin'ny epistiliny any dia miteny hoe fa tahak'izao izy ny filazantsara izay nitorianay ozy izy dia Jesosy Kristy ozy izy nomboana tamin'ny hazofijaliana ozy izy noho ny amin'ny fahotana ary natsangana izy tamin'ny andro fahatelo. Dia izay filazantsara izay no resahantsika androany dia atolotra anao rahalahy Raitra ny fitenenana. Ie, mangasitraka rahalahy. Dia mamerina ny fiara-banantsika teny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia manona ny fahasoavana sy ny fiadanana indray ho amintsika tsirairay avy. Araka izany voalaza izany dia ny filazantsara matetika hentsika izany, maro no anaram-piangonana, maro no miresaka matetika an'izany filazantsara izany eo amin'ny tontolo manodidina sy eo amin'ny fiarahamonina. Dia tsy tsara an'izy ireny tsika hoe inona no marina na tsy inona no marina, fa mahaliana antsika mpiaino zao dia ny mahafantatra hoe manasoana ahoana moa zany filazantsara zany ho an'ny tenako manokana amin'izao taona 2024 zao. Dia amala an'ireo fanontaniana nefa voapetraka teo tsika fa indrindra ihany koa mba tiako tsaroantsika ny tenenin'ny Paoly ao amin'ny Romanina 1 2:9-12 ka hatramin'ny 7-12 fa tsy menatra ny filazantsara hozy izy fa herin'Andriamanitra hamonjena antsika izany. Ny dikan'ilay hoe herin'Andriamanitra eto dia tsara fantatra aloha fa tsy hoe misy karazana hery, manana hery karazana Andriamanitra, fa ny filazantsara mihitsy no herin'Andriamanitra. Amin'ny teny frantsay moa zany dia hoe c'est la puissance de Dieu. Misy pronom hoe la eo zany, pronom défini, tsy misy karazany maro ny herin'Andriamanitra fa tonga dia ny filazantsara. Dikan'izany zany efa maneho ny filazantsara Andriamanitra dia ny hery no manontolo no nasehony. Dia izay mazava lehibe ny filazantsara entintsika azahoana an'izay famonjena zay. Ny tiana lazaina dia izao, ninona izay mety zavatra miatra amintsika eto an-tany dia tokana ny herin'Andriamanitra hamonjena antsika dia ny filazantsara irery ihany. Raha tsy salama ianao, na mandalo olana ianao, na misy fahasahiranana maro samihafa eo amin'ny antom-pisianao ety an-tany, dia tsy olona no ilainao, tsy vola no ilainao, tsy fanafody no ilainao, tsy fanavotana ankoatra amin'ny vitan'ny ezaky ny herin'ny tenanao no ilainao,
fa filazantsara zay herin'Andriamanitra zay irerany no mahavonjana. Dia izay mahatonga an'io filazantsara io henontsika foana nandritra ny zay tantarany tany zay. Tsy zavatra vaovao izy io, zavatra nefa teo foana. Fa teo amin'i Jesosy Kristy izy 2 taona lasa zay no vita tanteraka ary nomena antsika maimaim-poana hiainantsika, migoka an'izany tsika ary andraikitritsika sy anjarantsika no miainan'izany. Eny azy. Tena fanontaniana mipetraka mantsy dia hoe ohatry ny ahoana marina moa zany hoe le mandray an'le inona le atao hoe filazantsara dia ohatry ny ahoana le hoe mandray an'i Jesosy Kristy. Io mantsy zany tenenina foana any anaty fiangonana hoe raiso Jesosy dia misy fotoana rehefa mitory teny dia atsangana ny olona dia rehefa avy eo izy asaona manao inona moa izy ity, asaona manao mamerina vavaka zany dia aorianan'izay mitory ny teny hoe voavonjy ianao, manomboka eto ianao voavonjy. Dia izay ngamba raitra no mila atao mazava tsara hoe inona ny atao hoe filazantsara dia ohatry ny ahoana zany hoe mandray an'le filazantsara zany. Satria betsaka sanatria tsy hoe anona antsika fa betsaka ny lasa manao fausse conversion. Dia mila mazava tsara zay hoe inona ny tena atao hoe filazantsara dia ahoana ny andraisana ny filazantsara io. Raha iresaka filazantsara dia tsara tomboka foana aloha ny amin'ny hoe misy koa zany ny zavatra ratsy ao ambadika le izy matoa nisy ny tsara. Dia ny tiana resahana dia ny ota. Io resaka ota io zany eraky ny fotom-pisainana ny olombelona eran-tany dia misy mihevitra hoe tsy misy ny ota. Misy ndray kosa miziriziry be hoe tena misy ota daholo ny rehetrarehetra ity. Fa andao nge mba resahantsika kely natao hoe ota hoe misy ve izy sa tsy misy. Dia ity zavatra ity afaka andramantsika na aizintsika na aiza misy antsika na aiza. Dia ohatra hoe maka paoma antsika ohatra n'izao dia apetrakitsika fotsiny eo iny paoma iny mandritra ny 2 andro, 3 andro, 4 andro dia isika samy mahafantatra fa lo izy iny avy eo. Zay endrika fahalovana zay no porofo miharihary fa tena misy ny ota eto amin'izao tontolo izao. Tsy ny paoma rerany na ny zava-maniry fa ny zava-manan'aina ihany koa ary dia misy fetrany. Isika olombelona dia afaka mody-mandry. Ary ny tena endriky ny fahafatesana dia ilay fisarahana amin'Andriamanitra. Andriamanitra mantsy dia fiainana. Dia isika zany rehefa tafiditra ao anatin'izay ota zay dia lasa tafasaraka amin'ny fiainana dia lasa misy ny tambiny dia ny fahafatesana. Dia eo indrindra no nanehoan'Andriamanitra ny heriny. Izay moa hoe herin'Andriamanitra ny filazantsara satria rehefa tsy misy atao tany mahavita manome aina an'izay nefa maty. Zavatra anankiray mamorona dia manome aina. Fa raha maty iny mbola tsy misy fahalalana sy fahaizana mamelona izy iny. Fa tsy maintsy velomin'Andriamanitra. Dia izay ny herin'Andriamanitra izay mamelona zay manangana maty zay. Ary zay zavatra resahantsika zay ny tena tsy nohon'ny olona mihitsy hoe misy ve zany fitsanganana maty zany. Ary tokana nefany ny ataoko hoe zava-manan'aina sanatrian'izany fa ny olombelona na resin'ny fahafatesany nitsangana tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompo zany. Izy rery ihany no nahavita an'izay satria izy Andriamanitra. Dia raha maly zany tsika hoe misy le resaka hoe mandray ny famonjena. Ny olona mandray ny famonjena zany dia mandray ny fiainana ao anatiny. Zany hoe mandray an'i Jesosy Kristy zay nefa nandresy ny fahafatesana. Izay efa niara ny fahafatesana aloha. Zany hoe nefa nitrohany daholo, nefa nalainy tao aminy daholo ny fahafatesana rehetrarehetra. Amin'ny lafiny rehetra, mety hoe fahantrany io, mety hoe aretiny io, mety hoe olana io, mety fahasembanana amin'ny endry maro samihafa eo amin'ny lafim-piainana. Fanamelohana indrindra. Izany rehetrarehetra zany dia nefa noentiny Jesosy tao amin'ny vatany daholo. Ary nefa noentiny tao amin'ny vatany zany dia izy mihitsy no naka ny toerantsika tany amin'ny toeran'ny fahafatesana tsy hita maso. Ary voasoratra hoe tamin'ny andro fahatelo dia nitsangana izy ary resy ny fahafatesana. Zay le herin'Andriamanitra, zay le tsy nampozin'ny devoly. Fa raha fantana ozy izy zany herin'Andriamanitra zany dia tsy nombohany teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Zay toriteny zay rehefa toriana dia tsy fahalalana fotsiny no hoenitsika mpiaino zao meno an'izany. Fa misy finoana mandeha ao anatin'izany, misy herin'Andriamanitra
ny finoana miasa ao anatin'izany satria voasoratra hoe fa avy any amin'ny toritena ny Kristy no hiavian'ny finoana. De rehefa mino isika, rehefa manetry tena ny fotsika mandray an'izay finoana zay, rehefa mihaino tsika de miasa ao anatintsika ny finoana, de zay finoana zay no manetsika atsika, manome antsika faharesan-dahatra marina satria miorona amin'ny asa vitan'ny Kristy teo aminazy fijaliana sy tamin'ny herin'ny fitsanganany. De misy finoana miteraka faharesan-dahatra marina ao anatin'ny fo, de amin'ny fo no inoana ozy ny tenin'Andriamanitra ary amin'ny vava no anekena fa Jesosy Kristy no mpamonjy. Zay zany no voasoratra ary zay no tena hoe tena andraisana ny famonjena. Fa izy io tsy hoe teren'ny olona ianao, tsy hoe hitanao ny olona manao fihetsiketsehana etsy sy roa de inanao anaraka fombafomba. Tsy izay natao hoe fahateram-baovao, tsy izay natao hoe mandray ny famonjena, tsy izay natao hoe mandray an' Jesosy. Fa mandray an' Jesosy de olona na eno ny filazantsara, na eno ny momba ny teny momba ny Kristy, hoe za zay mendrika ny fahafatesana zay misy ota, de noentin'ny Kristy tao anatiny momba n'izay rehetrarehetra zay, de izy no zaka n'izay tokony zakaiko, ary izy no nandresy ny fahafatesana, de mino an'izay mahatoky an'izay, mametraka ny fahatokisako tanteraka amin'izay asa vitan'ny Kristy zay, de manana faharesan-dahatra tsika, miasa ao anatintsika ny finoana, de voavonjotsika ary nateraky indray. Zay angamba andreo hoe azavaina misy ilay izy rahalahy. Ia, sotrabetsaka raiky. Tsy hoe tsy feno fa ho ampiko kely le hoe alohan'ny filazantsara de araky ny tenin'ny rahalahy raitra teo de misy ny atao hoe filazana ratsy, ho tamoly ny teneniny teo. Raha ny tena marina itsika rehetra dia very, zay ny tena marina zay. Be de be misy tsy manaiky an'izay hoe very fa ianao vao teraka ny zaza de nandova ota ary very, tafasaraka tamin'Andriamanitra. Zay le fahafatesana voalohany zay. Betsaka ny olona tsy manaiky an'izay hoe very izy, betsaka ny olona tsy manaiky an'izay hoe mpanoty izy vao teraka, ary eo ny olana eo. Ny filazana ratsy zany aloha de hoe very ianao, na inona ataonao na inona de very ianao. Fa ny filazantsara kosa de zao, indro Jesosy Kristy tonga mba hitady sy hamonjy ny very. Zay no atao hoe filazantsara zay, Jesosy Kristy zay mitady sy mamonjy ny very, araky le efa fanazavana teneny lahatra teo misy processus zay, ary zay hoe mitady sy mamonjy ny very zay de prérogative an'Andriamanitra zay. Itsika tsy afaka mamonjy tena, tsy possible amintsika olombelona mamonjy tena, itsika tsy afaka mamonjy tena, itsika tsy afaka iverina indray ho reconnecté amin'Andriamanitra amin'ny herin'ny tenantsika. Be de be ny manao an'izany. Itsika tsy afaka hanao tahaka ny Adama sy Eva tao amin'ny Saedena, zay nanao akanjo ravina viavy. Ny akanjo ravina viavy tsy maharitra, fa tsy maintsy ilay akanjo ampitafian'Andriamanitra de le akanjo biby tandindon'i Jesosy Kristy tsy maintsy anaovantsika. Zay tsika vao tafaverina ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ary zay tsika zay vao mandray an'ilay zay tsika vao afaka mandray an'ilay famonjena indray. De zay zany no tena atao hoe filazantsara zay hoe Andriamanitra tonga namonjy atsika. Zay ny zavatra voalohany, Andriamanitra tonga namonjy atsika. Fa ny faharoa le hoe mandray famonjena, le izy indraindray tena ataontsika ampilivava le izy hoe mandray famonjena. Fa ny tena atao hoe mandray famonjena raha ny tena marina de mandray an'izay fitiavan'Andriamanitra zay. De za rahalahy te hitanisa zavatra dimy rehefa avy eo azontsika velarina kokoa le izy raha ilaina. Misy zavatra maromaro zay tsy maintsy inona ao anatin'izay famonjena. Maromaro moa zany, fa tsy hoe maromaro izy fa anankiray ihany raha ny tena marina ao anatin'izay famonjena zay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny asa fijaliana zay, sy ny fahatongavan'Andriamanitra zay hoe hitady sy hamonjy ny very zay. Voalohany indrindra de mila inoantsika fa lay Andriamanitra lay izy, lay mpamorona an'izao tontolo zao tsy maintsy naka endrika olombelona mba ahafahany mamonjy antsika, naka endrikitsika izy. Satria zay ny ten'Andriamanitra hoe zay tsy nalala ota ozy izy de nataon'Andriamanitra tonga ota mba ho tonga fahamarinana ho aminy kosa tsika. Tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra, ny teny de Andriamanitra, ary ny teny de tonga nofo. Zany hoe lay teny hoe misy iny mazava, ny tsy maintsy tonga olombelona namerina indray an'ilay olombelona tafasaraka taminy
de tsy maintsy tonga olombelona izy. Zay ny zavatra voalohany mila inotsika. Ny zavatra faharoa de mila minotsika fa tonga teo amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy nandoa mividy ny fahafatesana tambin'ny ota, ary za ty teny fa mifototry ny filazany tsara de hoe voavelany elokao. Voavelany elokao taloha ankehitriny aroavy, zay tena fototry zay voavelany elokao. Raha tsy notsika zay a de tsy afaka hiditra ao anaty fiainana kristianina nanovintsika. Voavelany elokao taloha ankehitriny aroavy. Jesosy Kristy isaky ny anasitrany izy de miteny am'le olona izy voavelany elokao, voavelany elokao. Misy itsika rehetrarehetra, misy tadidiko tsara, za taloha nandraisana fanasany tompo de miteny an'izany, averiko foana zay, za tamin'ny mpandray fanasany tompo voalohany de zany no voady natao, voavelany eloko azoko ny famonjena. Fa saingy tsy azoko ny dikany tamin'izany fotoana zany, fa tena mila iainana zany, de mila hazo zany, de mila ekeny zany, de mila inoana zany hoe voavelany eloko taloha ankehitriny aroavy, voavelan' Jesosy Kristy. Vita ozy izy Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ary zay ny zavatra faharoa, voavelany elokao. Ny zavatra fahatelo mila inoanao de mino anao fa niara-maty tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ihany koa ianao. Zay tena mila hazo zay, ary mila inoana ihany koa zay. Efa maty lay ianao le tafasaraka tamin'Andriamanitra taloha, ary efa niara-nomboana taminy teo. Fa efatra de nalevin'ny Kristy ary nitsangana tamin'ny maty izy, satria ozy izy Paoly hoe raha tsy natsangany Kristy ozy izy de foana ny finoanareo, ary de mbola ao anatin'ny fahotanareo ihany nareo. Zany hoe mila azontsika fa resy ny fahafatesana tambin'ny ota. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy de mpandresy Jesosy Kristy, resy ny fahafatesana tambin'ny ota. Tsy manan-kery amintsika intsony ny fahafatesana, tsy manan-kery amintsika intsony, zavatra tsy maintsy ho lalova ny vatany zany, fa saingy tsy manan-kery amintsika intsony satria azontsika le fiainana mandrakizay. Tsy manan-kery amintsika intsony zany, tsy manan-kery amintsika intsony ny fanamelohana, resiny Jesosy. Tsy manan-kery amintsika intsony ny ozony, efa tapaka teo amin'ny hazo fijaliana zany. Tsy manan-kery amintsika intsony ny zavatra rehetra, zany fantrany zany a. Za tsy miteny hoe tsika lasa mpanan-karembe, fa ny fahononan-tena de zay efa nomeny Jesosy Kristy no ny vokatry ny fanahy. De mila azontsika zany rehetrarehetra zany hoe resy ny endrim-pahafatesana rehetra, resin'i Jesosy Kristy, ary lasa mpandresy Jesosy Kristy. Ary ny tena zavatra ngeza indrindra am'izay, niakatra any an-danitry Kristy Jesosy, ary de niveriny izy tamin'ny alalan'ny fanahy masina, velona ao anatin'izay mino azy, ary ny teny de nilazo Paoly hoe tsy za tsony voaomby niaraka tamin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana, tsy za tsony velona fa Kristy mivelona ao anatiko. Ary zay velomako amin'ny nofo ankehitriny de velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tiaka nanolotra ny ainy amonjy ahy. Ny dikan'izany zany de zao, velona ao anatinao Kristy, voavelany elokao, efa maty niaraka tamin'ny Kristy ianao, ary Kristy nivelona ao anatinao. Ny fandraisantsika an'izay fahamarinana vokatry ny asa-pamonjen'i Kristy zay no mahatonga antsika hiala ao maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Fandraisantsika an'izay no tena atao hoe mandray an' Jesosy Kristy, mandray an'izay fitiavany zay. Rahalahy raitra. Ie, raha filipitiny zay voalaza zay a, de ahazava tsara amitsika angamba fa tsy misy ezaka, tsy misy zavatra takian'Andriamanitra amitsika mba hahatonga antsika ho mendrika amin'ny famonjena. Izany raha teo mahafahasoavana ny filazantsara ny Kristy, ary tokana ny filazantsara satria tokana ihany koa ny herin'Andriamanitra. De ankehitriny zany mba tiako raha mazava tsara ao anatin'ny saintsika hoe zava-dehibe loatra ny maheno ny tenin'ny Kristy. Ny tenin'ny Kristy de ireo teboka 5 zay nitanisan'ny rahalahy andro teo. Ny tenin'ny Kristy izay ihany tompoko no mitondra finoana. Izay rery ihany ao anatin'izay teny zay no manome anao hery ahafahanao mandray an'ilay teny. Miotikodina le teny satria ohatr'izay le izy ao anatin'ny teny ihany misy ny finoana, satria ny finoana de avy de teny ihany, ary ny teny nefany a de Jesosy Kristy. Ny tenin'Andriamanitra midadasika be, misy lalàna ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, ao anatin'ny tenin'Andriamanitra misy fampaherezana, misy salamo be de be ny tenin'Andriamanitra. Fa ny tenin'ny Kristy zay voalaza ao amin'ny Romana 10:7-10 izay, de miteny fa tenin'ny Kristy, ny fiainona ny tenin'ny Kristy no mitondra, mamokatra ny finoana ao anatin'ny fotsika. Zava-dehibe zay, tsy avy amintsika zany, fa ny teny nandraikitsika de ny miaino fotsiny.
raha vokatry ny fiainona no nampatonga anao niteny nirosy tena amin'ny altara ka nanao an'ireny fombafomba maro samihafa reny a de tsara zany vovonjy ianao fa raha tsy akoatra ny teny raha tsy tenin'ny Kristy no nahatonga anao nino de vaovao mahafaly enao androany zany fa tena fa zay ny marina hoe miasa ao aminao ny finoana ankehitriny ny teny. Raha ny tena marina zany de hoe raha tena azonao zay zavatra zay androany a possible ianao mety hoe nanatrika fitoriana filazantsara ianao de ozy izy ny olona hoe mitsangana zay resy lahatra de avereno zao vavaka zao de zavatra anankiroa mety mitranga tena resy lahatra ve ianao aloha fa tena mila mpamonjy, resy lahatra ve ianao fa very satria raha tsy resy lahatra ianao fa very fa noho ny tsy haiko noho ny antony isan-karazany fotsiny natonga anao mitsangana teo de namerina an'le teny a de za te hiteny hoe ataovy latsaka ao anatin'ny fonao mihitsy aloha fa nitenin'ny Paoly mazava be a nitenin'ny Paoly mazava be ozy izy hoe raha manaiky an' Jesosy Kristy amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty mila miaraka zany le teny ao amin'ny vava sy lay finoana fa resen-dahatra ao anatin'ny fo mila miaraka reo fa ny teny rehefa ny teny avoaka ny vava nefa ny fonao tsy resy lahatra amin'le izy akory de tsy misy dikany akory zay fa androany te hiteny hoe raha tsy latsaka amin'ny tany ozy izy Jesosy mivoambarika maty de tsy afaka mamoy izy fa raha maty kosa izy ozy izy milatsaka de maty izy de mamoy be izy ozy izy tsy maintsy resy aloha ianao tsy maintsy manaiky resy ianao de manaiky ho faty miaraka amin'ny Kristy ianao de mitady mpamonjy ianao zay tsy maintsy lalan'zay ny tena olantsika olombelona ry havana ny tena mahatonga an'le filazantsara ho tena indraindray sarotra raisina de satria tsika olombelona efa corrompu loatra ary tsika olombelona zatra mitady vahaolana amin'ny herin'ny tenatsika zatra mireagira amin'ny herin'ny tenatsika zatra rehefa sendra misy zavatra de efa zatritsika mitady hoe inona ny tokony ataoko inona ny tokony ataoko inona ny tokony ataoko fa ny ao anatin'ny filazantsara mantsy ry havana tsy zay ny ao anatin'ny fiainana kristianina tsy zay ozy izy Paoly Andriamanitra miasa ao anatinareo na fikasana na mifanaovana hatateraka ny sitrapony tsy za tsony velona fa Kristy mivelona atao anatiko ny dikany zany de zao tsy ianao tsony mihitsy ny manao zavatra fa Kristy velona ao anatinao lasa manosika anao tsy midiky zany hoe tsy manao ninina tsony rehefa velona ao anaty Kristy fa lasa indray izy indray ny lasa la herin'izay filasantsara zay lasa hery manetsika anao zavatra tsy velona ao an-tenany tsony ny olona fa lasa velona ao an'izay namonjy azy ary eo ny olana satria zao sarotra amin'ny olombelona ny manaiky fa resy fa raha mbola mahita vahaolana izy amin'ny sainy raha mbola mahita vahaolana izy amin'ny herin'ny tenany de mbola mitady aloha izy vahaolana amin'ny sainy mbola mitady aloha izy vahaolana amin'ny herin'ny tenany ary zay no mahatonga hoe tery ny lalana satria zao tena vitsy no manaiky hoe tena resy a fa za te hiteny hoe ninena zavatra mandalo amin'ny fiainanao maneky elo resy be de be ny olona marary fa tsy manaiky mbola tsy manaiky an' Jesosy be de be ny olona mahatra vadiranova fa mbola tsy manaiky an' Jesosy ihany mbola tsy manaiky an' Jesosy ihany na mitady aloha de ponctuellement de rehefa aveo a lasa mandeha amin'ny herin'ny tena ihany fa le izy tena faharesena tanteraka resy tanteraka hoe Jesosy ihany milanao ampamonjy milanao a satria vita ny momba rehetra very a tahaka ny Zakaiosy zay nananany daholo eny rehetrarehetra fa saingy zao tsarony fa misy zavatra banga ao anatiny ao ary zay zavatra banga zay no nahatonga anazy niakatra nitady an' Jesosy ary nampandroso anazy niteny taminy hoe midira ozy izy midira atao tokantranoko androany Jesosy a zay teny zay raha azonao tsara zay hoe voavelany elokao zay ny point de départ voavelany elokao taloha ankehitrina ro avy efa vita efa voavelany elokao fa ro manaraka an'izay efa niara-maty tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny azy fijaliana ianao fahatelo efa nitsangana tamin'ny maty Kristy fa efatra niakatra tany an-danitra izy ary ny farany de niverina izy tamin'ny alalan'ny fanahy masina ary velona ao anatinao resy ny fahafatesana resy ny zavatra rehetra Kristy amin'izay mivelona ao anatinao izy miatrika ny fiainana rehetrarehetra eo aminao tahaka ny zalahy apôstôly rehefa nandeha ny tafio-drivotra Jesosy natory fa ry zalahy ny taintainy satria nitady vahaolana izy nitady an'izao rehetrarehetra zao izy
fa tsy azo ny an-tsaina fa Jesosy Kristy lay tena fiainana miaraka aminy ao anaty sampokely. De androany a miresakytsika amin'ny filazantsara de te hiteny aminao aho hoe raiso, tena raisina sisa, tsy angatahana tsony fa raisina sinoana sisa. Raisina sinoana zany famelan-keloka zany, raisina sinoana zany hoe Kristy velona ao anaty zany, efa vita ny Jesosy Kristy zany 2000 lasa, tsy misy angatahana intsony fa raisina sisa rahalahy rehetra. Ie, eto am-pamarana de raha ninotsika tsara zany rehetrarehetra zany de aokatsika re olona tsy miseho mahay no Jesosy Kristy tompo, satria zao tsy mbola nisy olombelona na vitan Jesosy manoloana ny zavatra rehetrarehetra miainany, ary zany na ilaivantsika ny filazantsara. Be dia be angambany amin'izao ny resaka ny fahainoana vaovao eto sy eroa, fa mbola tsy naheny mihitsy tsika hoe olombelona maty ho an'ny hafa, ary naresy ny fahafatesana maty ho amin'ny hafa, de nanafoana ny fahafatesana iny, nanafoana ny olana rehetra teo amin'le olona nafatesana zany. Tsy mbola nisy zany fa Jesosy Kristy rery ihany no tia atsika, no tia anao, ary izy no naka ny olanao ary maty niaraka tamin'iny any, ary avy eo ny vaovao mahafaly de nitsangana izy, ary tsy vita nitsangana izy fa nomena anao mahaimaim-poana zay rehetra mendrika anazy. De ankehitriny androany metesitsika miaino foana ny tenin'ny Kristy, miaino foana de ho tsapatsika ho tonga lafatra anatin'ny fontsika zany faharesen-dahatra marina zany ateraky ny finoana, de hitatsika ny fiainana kristiana, hanomboka tsika anandrana sy ikokan'izany hoe tena tsisy fanameloana izany intsony. Lasa raim-pianakaviantsika, tsy voatenenina kely de miakatrafo, fa tony ny fotsika, satria zay rehetra henitsika raha mbola tsy ao amin'ny Kristy tsika de tony manameloka atsika foana, de manamary-teny tsika na eo amin'ny fiarahamonina na amin'ny toeram-piasana, de zany ny toe-pon'ny olombelona, fatra-panamary-tena ny olombelona satria be loatra ny heloka eo ao aminy. Rehefa amin'ny Jesosy zany de miovy zany, lasa teny mpitiava, teny fahamarinana no henintsika, ary mazava loatra fa zay ananatsika sy ny feno atsika no tena voaka atsika. De tahaka zany ny filazantsara, famonjena, io irery ihany no afaka manova ny firenena, tsy misy vahaolana hafa. Nefa be dia be ny zavatra nitranga teo tantany, nefa be dia be ihany koa ny vahaolana narosony zao tontolo zao, ny ista rehetrarehetra sy ny isma rehetrarehetra, de nefa maro zay, nefa manary fotoana sesy zay, nefa be dia be, fa mbola maty foana ny olombelona, ary mbola eo foana ihany koa ny olana maro samihafa. Ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no misy ny fitsaharana, satria izy no efa navita ny zavatra rehetra. De voninahitra ho azy irery ihany. Amen. Ya, misaotra betsaka indrindra rahalahy, misaotra betsaka indrindra. De amaranantsika azy, za te hiteny hoe raiso zay filazantsara zay, raiso zay hoe Jesosy Kristy maty ho anao ary voavelany elokao, raiso zay teny zay hoe efa niara-maty tamin'i Kristy ianao, ary indrindraindrindra tsy ianao tsy nivelona fa Kristy nivelona ao anatinao. Raiso zay, ino izay, araka ny teny rehetra teo hoe tsy angatahana tsony zay, tsy angatahana zay fa raisina fotsiny sisa, de inoana. De ho hitanao zany tena hoe voninahitra Andriamanitra miseho amin'ny fiainanao zany, fa amin'ny fotoana manomboka azonao tsara hoe velona ao anatinao Kristy, de ho hitanao fa hiasa ao amin'ny fiainanao zany fahasoavan'Andriamanitra zany, de ny voninahitra ho an'i Jesosy Kristy irery ihany, ary de manao velomantsika mandra-pioana indray. Amen.